avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Fomba fanaon'ireo mpanao politika eto amintsika ny mitsoaka ny velany rehefa avy nandroba ny firenena sy ny ariany. Maro ireo miverina tanindrazana rehefa misy fanovana ka mihevitra ny tena no madio na nahazo famitsoran-kiloka. Dinika mitaki asa ho fanarinana ny toekarina no ilaina ho ny folohan'ny fanavaozana ny repoblika nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy andinika ho fanaingana ny toekarena tiany vato. Raisy ny antenimera-pirenena manontolo ny asan'ny parlemanta tamin'ny mandra-pijoroany ny antenimera-ndoolona vaovao araka ny fanapahany fitsarana avy momba lalam-panorinana. Lolona Madagasikara izay tapitra fotoam-piasana nanomboka androany. Adinon'ireo fitondrana ny fandimbiny ao melaka ho ny sihatra andraisan'ny tanora rehetra ndraikitra vao amin'ny toerana. Isan'ny nanairana azy ireo hatramin'izay ny lalana miazo any mainty rano izay anaovana antso mpitondra amin'izao fotoana izao. Ngadondray ny amvaloralina fotoana ny fampalalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny arahaba ato kilasy tongovavy manasano ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mahazatra matoa andatsoratra avy hatrany no anokafana ny fiarahana. Fomba fanaon'ireo mpanao politika eto amintsika no mitsoaka na mialokaloka ny velany rehefa avy nandroba ny harem-pirenena sy nandroba ny firenena ihany koa. Maro amin'izy ireo no miverina tanindrazana rehefa misy fanovana ka mihevitra ny tenany ho madio na nahazo famitsoran-keloka ihany koa. Matoa andatsoratra. Ireo mpitsabo sy ireo tanora mitsoponena na any velany matetika no voaresaka eto amintsika. Mitsoaka izy ireo noho ny tsy fisian'ny asa, noho ny tsindry samihafa amin'ny asa ataony, noho ny tsy fanomezana lanja ny fahaizana sy ny traikefananany, na ara-pitaovana izany na ara-bola sy ny sisa. Fa misy ihany koa aritranga matetika eto amintsika nefa ny fahitana ireo mpanao politika mitsoponena na any velany rehefa tsy eo amin'ny fitondrana na tsy mitazona andraikitra ambony intsony. Mitsoaka any velany ny akamaroan'ireo mpanao politika rehefa avy nandroba ny harem-pirenena sy nandroba any Madagasikara. Matoa ireo mitsoaka any velany dia matsapa fa misy zavatra tsy nentina ataony tao. Matsapa izy ireo fa mety hifototra aminy ny fomba fanaony na piariny tamin'ny olon'ny fitondrana teo alohany. Tsy tokony mitsoaka any velany ireo mpitondra sy mpanao politika teo aloha ireo raha tsy nisy ratsy nataony ankoatra ireo enjay anara-pitsarana eto an-toerana. Misy ihany koa mantsy ireo enjay anara-pitsarana eto an-toerana kanefa mitsoaka sy mialokaloka any velany. Amin'ireo mpanao politika mitsoaka any velany ireo maro no miverina eto tanindrazana indray rehefa misy fanovana tahaka ny lalovantsika amin'izao fotoana. Miverina izy ary madio tahaka ny tsy nisy zavatra nataony na nahazo famitsoran-keloka na amnistia. Eo indrindra no misarika ny sainy be sy ny maro ary mampametra-panontaniana. Rehefa nandroba firenena ka nanan-karena tampoka tamin'ny afera maloto sy ny fandrobana ny harem-pirenena ve ka mitsoaka any ivelany dia madio rehefa miverina eto tanindrazana indray. Adino ve ny fahadisonana nataony ka nahatonga azy hitsoaka any ivelany. Raha ny lalàna azo samborina tsara ireny olona nitsoaka any ivelany ireny raha ohatra ka any amin'ny firenena manana fifandraisana momba ny fitsarana amin'ny Madagasikara izy. Tsy midika ve zany fa azo samborina ihany koa izy rehefa tavaverina indray eto an-tanindrazana. Midika ho valifaty politika ve raha toa ka miroso amin'ny fanenjehana ireny olona ireny. Tsy valifaty politika izany fa ny lalàna no tsy maintsy ampiarina araka ny tokony ho izy. Tsy tokony hisy olona eo ambony lalàna na tsy maty manota ka mitsoaka any ivelany rehefa avy nandroba any Madagasikara ary miverina madiodio afaka roa na telo taona ty aoriana. Mpanao politika maro be, olom-boafidy sy olom-botendry nitazona andraikitra ambony teto amin'ny firenena no voakasika izany. Tsy vitany hoe mihevitra ny tena no madio izy ireny matetika fa misy ary maro ihany koa ireo mitady seza sy toerana amin'ny fitondrana mijoro ka mihevitra hanao ireo fomba ratsy fanaony teo aloha. Inona ny fepetra raisina ho azy ireo
raha tena iroso amin'ny fanovana sy ny fanavaozana sika ho toizana ve ireo fomba fanao tsinety teo aloha ka avela ho afamaina ireo nandroba ny arem-pirenena ireo mpanao politika mpanao kolikoly sy mihevitra ny tena no ambonin'ny lalàna sa izy fomba fijery vaovao ka mpiatra ny lalàna araka ny tokony ho izy ve ny fanadiovana marina ka tsy hisy intsony ny tsy maty manota inona fa manana fomba fijery miabo mikatsaka ny tombontsoa ho an'ny be sy ny maro ny mpitondra fanjakana ankehitriny ka hamongotra hatramin'ny farany izany fomba fanao na azo vahana nandritra ny fitondrana ny fandimby teo aloha izany fomba fanao politika nandroba ny firenena izay voaresaka tao anatiny matoan-datsoradray fa fanarenana ny toekarena amin'izao fotoana izao tsy mila dinika feno kabary fa dinika mitakiasa ho fanarenana ny toekarena no ilainy ho ny filoham-panjakana ny kolonely Randrianirina Mikael nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy dinika ho fanaingana ny toekarena teny amin'ny CCI vato androany namafisiny fa lara-pameny ny fanjakana amin'izao fotoana izao ny fanesoran'ireo sakana tsy ahafahany sihatra mivelatra hoentina mampiroborobo ny sihatra ny fandrarana ny antsiprian'izay mitombo aingana isa-taona ny filana ratsaka fito Madagasikara noho ny fiazakazaka ny fitombony ponina izay manakaiky ny 300 isa-taona tsy mifanaraka amin'izay anefa ny famokarana eto amintsika ka mampitonitongana ny fari-piaina ny tokantrano tsirairay ho ny filoham-panjakana kolonely Mikael Randrianirina ambany ihany koa ny fahafahana mamokatra manodina manondrana ka antony mamparefy ny ari-karena faobe izay 3.5 ny fitombony tamin'ny herintaona ho famahana ny olana sy fitadiavana vahaolana maharitra no anatanterana izao dinika ho fanaingana ny toekarena ho fanarenana sy fampiroboroboana ny fandrarana izao entitra ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika nanambatra fa tsy kabary sy fandaniam-potoana no ilaina fa mila dinika mitondra fanapahan-kevitra arahana asa feno fanatanterana ary mitady vokatra mamaly ny filan'ny tombontsoan'ny vahoaka indrindra ny sehatra tsy miankina nandritra ny fanokafana ny dinika ho fanaingana ny toekarena androany mila fanoloran-tena azo tsapaitanana mila tetiandro mazava mila maridrefy ary mila rafitra fanaraha-maso izay mitondra tatitra sy tompon'andraikitra amin'ny anarany firenena ny fanarenana ara-toekarena tsy toy ny lalàna avoaka fotsiny mila orona izy mila fatsiny izy ary mila refesina izy amin'izao fiaonana ara-toekarena atao eto amin'ny filan-kevitra ara-baritra sy indostria eto Ivato izao dia tiako ampitaina aminareo fa ny fanjakana dia efa manomboka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-mombonatoka avy amin'ny firenena any amin'ny golfa izany ity sehatra iombonana ity no hikendry ny handrindra hiaro ary ny faingana ny fampiasam-bola ka ahafahan'ireo tetikasa avy any amin'ny firenena avy any amin'ny golfa sy ny malagasy eo amin'ny sehatry ny angovo ny fotodrafitrasa ny fambolena ny indostria nomerika mivadika ho asa fifampizarana fahaiza-manao ary firoboroboana iombonana ho an'ny firenetsika fifaninanana malalaka ao anatin'ny fanajana ny lalàna sy ny mangarahary no apetraka amin'ny sehatra ny fandrarana fa ny mpisehatra manatsara ny asa fiariny sy mitondra ny anjara birikiny amin'ny fampiroboroboana ny ara-toekarena ho iatran'ny filoham-panjakana raha tsy miaina ny sehatra tsy miankina dia tsy aina mihitsy ny ekonomia malagasy efa miezaka mihitsy zahay amin'ny ady amin'ny kolikoly aloha anankiray amin'ny fanesorana ny sakana rehetra tsy ahafahan'ireo sehatra tsy miankinareo tsy hivelatra ny lalàna izay misakana tsy hisiny ny fandraharahana malalaka eto Madagasikara dia hoe zanay hoe esorina tsy kelikely mba hiainany sehatra tsy miankina ka ahafahan'ny ekonomia malagasy koa mandroso anisan'ny fototra mampiroborobo ny toekarena ny sehatra tsy miankina ka ny antso azy ireo ny filoham-panjakana dia raha entana amin'ny fitondrana vahaolana ho fanarenana ny ara-toekarena na ny eo fahavononana ihany koa ny filohan'ny fanavaozana anohana ny sehatra tsy miankina anamafisana ny fiaraha-miasa ho fampandrosoana ny firenena nanamafy ny fahavononana anohana ny Madagasikara indrindra ny lafiny ara-toekarena ny masoivo ny vondrona européenne mitentina 300 milliards d'euros ny famatsim-bola ny vondrona européenne ampiasaina eto Madagasikara ilaina ho ny masoivo ny vondrona européenne ny fifampitokisana sy ny mangarahary ny fiara-miasa ny fanjakana ny sehatra tsy miankina ary ny mpiara-miombonantoka amin'ny fanarenana ny ara-toekarena
ao anatin'izay vaovao ny toekareny izay hatrany averina ny fifampitokisana ifanohana ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ho fanarenana ny toekareny fifanaraha-pahombiazana no ataony rotontaka ivoaka ny drafim-panarenana ara-toekareny izay no isan'ny tanjona amin'ny fanatanterahana ndinika ho fanangaina ny toekareny izay nisokatra nanomboka androany hony minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola tamin'ity androan'ity rina fitiavana. Tsy mitsaha mitotongana ny fidiram-bola ny malagasy nanomboka tamin'ny fahazoantsika ny fahaleovan-tena ka hatramin'izao. Raha toa mahery ny $700 ny fidiram-bola ny sambatan'olona ambony indrindra ny taona 170 ny enatra ny amin'ny sasany na $350 ny taona 520 izany. Ambany dia ambany ihany koa ny tahapahavitry ampamokarana eto Madagasikara izay 450 izany hoe ampahefany ny amin'ny famokarany ny firenena afrikanina. Antony mampikorosofahana ny fari-piainan'ny malagasy hatramin'izao izany. Miroso amin'ny fanarenana ny toekarena ny fitondram-panjakana ankehitriny ho fanarenana ny toekare-pirenena. Isan'izany ny fanaovana ity dinika ho fanaingana ny toekarena na ny assise pour la relance économique. Tanjona kendrena ny fanarenana ny fitokisana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Eo koa ny fifanohanan'ny rotonta ka mitaky fampitomboana ny famokarana ho fampiroboroboana ny fandraharana. Dia tsisy vokatra eto, tsy haingana toekarena, tsisy eto eto. Dia ohatr'izao foana tsika. Dia entina foana ny fari-piainana. Dia isy krizy foana eto. Noho izany a zava-dehibe izany amara-pahamehana ny gouvernement nanaovana ny didinika ity. Mahafahantsika izany manentana amin'izay ny famokarana sy ny fitrom-pamokarana. Ka mitandrina izany dia izao hoe misy izany karazana hoe fifanarahana mihitsy izany ataontsika. Tsy efa tsy miankina izany sy ny fanjakana. Tena hoe ahita amintsika, ivondrontsika, Madagasikaratsika ity, tanàntsika ity. Mandraikandraiky izany tsika rehetra hoe ifanohana sy ifanampy, anaingany dia toekarentsika io. Izay izany dia vola izao ny fanjakana moana antsika eto tsy miankina fa tsy maintsy koa izany mitaky avy amin'ny tsy efa tsy miankina izany karazana hoe fahombiazana. Izany hoe izany zavatra izany dia eo amin'ny sehatra izany hoe inona ny zava-bitana misaka ohatra famonoana asa ohatra, inona ny zava-bitana misaka hoe dia tena vitrom-pamokarana tsy eo amin'ny hoe inona ny zavatra fanatarana vitanareo teo amin'ny investissement ny fampiasam-bola misy dia inclusion sociale na hoe fijerevana ny mpiara-monina rehetra sy mpiasa rehetra ny zavatra izay. Sehatra efatra lehibe ny voakasika kendrena isitraka tombontsoa amin'izao fikanandoha ho fanarenana ara-toekarena izao. Isan'izany ny orinasa madinika sy ny salatsalany, ny tanora mpandraharaha, ny sehatram-piariana tsy manara-dravitra ary ny sehatra tsy miankina. Zareo zany tsy hoe kory hoe fanahin'iny zany mahatonga azy zasaka informel indrindra zany farin'ny sehatra madinika kely reny. Fa noho tsy fahampiana zany fanohanana. Noho zany dinihana koa zany amin'io zany hoe ahoana koa zany fomba hanohanana zareo. Zareo koa zany mivory miaraka amintsika izy zany dia zay vana koa inona ny zavatra ianareo zany anatin'le zavatra zay mba ahafahana zany manohana azy koa anatin'izay. Ny hetra zany dia fitaovana anankiray anaingaina ny toekarena. Ny hetra zany tsy hoe kory zany hoe fitaovana anankiray ahafahantsika maka vola fotsiny amin'ny hetra tsy miankina fa ny tena maro zany ny hetra dia fitaovana anaingaina ny toekarena. Rehefa maingana ny toekarena dia azo ataony mampiena ny tahany hetra zany fa hoe tsika zany tsy maintsy hoe ampiasaintsika zany le hetra zany mba ahafahana manainga azy. Nanomboka androany ity dinika ho fanaingana ny toekarena ity ka mandray anjara ny fanjakana, ny sehatra tsy miankina, ireo orinasa sy ny mpandraharaha, ny mpamokatra, ny mpikaroka, ny faritra, ny mpiara-miombonantoka. Hibahan-toerana mandritra ny fifampidiniana, ny fandraisana sy ny fandiniana ireo fakan-kevitra efa vita ny sehatra tsy miankina. Hitoy amin'ny fikaonan-doha-paritra ny dinika amin'ny 20 hatramin'ny 30 ny volana janoary. Eo koa ny fifanakalozana amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina ny 20 hatramin'ny 20 ny volana febroary ho avy izao. Ny 17 ka hatramin'ny 17 ny volana febroary ny fanokafana sy ny fampidirana ao anatin'ny fianatra ara-toekarena, ary ny 2 hatramin'ny 17 ny volana marsa no andravonana sy andrafetana ny fehi-kevitra tapaka ka ivoaka ny drafitra fanarenana ny toekarena izay tondrotra ho tanterahana ho vahaolana amin'ny fampiroboroboana ara-toekarena. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa any androany tapitra tamin'ity androanyity ny fitoam-piasan'ny lolo Madagasikara. Taorian'ny fampahafantarana nataon'ny filohany antenimera-pirenena ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Namoaka fanapahana ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana androany ka raisin'ny antenimera-pirenena manontolo ny asan'ny parlemanta mandra-pijoroan'ny antenimera-ndoholona vaovao ny antsiprian'izay. Tapitra ny fiam-pitoam-piasan'ny antenimera-ndoholona
novalian'ny HCC androany ny fangatahana ny hevitra nataony filohan'ny anteny miram-pirenena mahakasika ny fidoisan'ny asan'ny parlemanta tsy misy loholona. Azo atao ary araka ny lalam-panorenana fa ny anteny miram-pirenena irery ihany sisa no manao ny asan'ny parlemanta mandritra ny fotoana tsy mahaeo ny anteny miran-doholona eo am-piandrasana ny fisin'ny loholona vaovao. Ara-dalàna sy azo raisina ny fangatahan'ny filohan'ny anteny miram-pirenena hoy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay milaza ny mamaritra ny asan'ny fahefanam-panao lalàna araka ny 9/20 ao amin'ny lalam-panorenana. Manondro ny fandaniana lalàna tanterahany anteny miram-pirenena irery mandra-piorenany ny anteny miran-doholona vaovao amin'ny fomba ofisialy. Raha ny faneho-kevitra ireo mpamakafaka raharaham-pirenena voalaza fa tsy nisy vokany tsara tamin'ireo vondrom-bahoaka izay nahiny ity androm-panjakana ity. Tsy naharo sy niany ny vondrom-bahoaka paritra ny anteny miran-doholona sy ny loholona hoy ny fanazavana satria marefa avokoa ireo komina rehetra manerana ny Madagasikara. Nisy fotoana ara fa tena nalay ny fanjakana foibe mihitsy ny vola tokony hiditra amin'ny komina zany amin'ny alalan'ireny hetratrano reny dikan'izay zany tsy tena nahavita ny asany araka ny tokony ho izy zany amin'ny fiadivana ny tombotsoan'ireo vondrom-bahoaka tsy nara-pahefana zany ny sénateur na ny loholona zany zay ny rahantsika nahita teo zany. So de fotoana zao ahafahantsika mametraka hoe parlement ohatrana ahoana ny tena mety amin'ity firenentsika ty. Parlement monocaméral ve sa ny parlement bicaméral. Na ny fitondrana teo aloha nge dia nampanantena ary nylokaloka mihitsy hoe hofoanana ny sénat tamin'izany fotoana zany ary anisany ndraiky toko hoe cheval de bataille mihitsy zany zay nandrisiny le campagne zany. Manoloana ny resabe maro mahakasika ity androm-panjakana mpanao lalàna ity. Anjarantsika malagasy no mametraka androm-panjakana mifanaraka amin'ny filantsika. Ialana amin'ny fisina androm-panjakana na fitantanan-draharaha-panjakana tsy mamokatra kanefa mandany vola be. Na ihany koa androm-panjakana entin'ny mpanao politika miaro ny sezany. Miankina amin'ny hevitra tapaka amin'ny fikaonan-doham-pirenena no avy ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fahatokisana ireo androm-panjakana ireo. Ny fananana androm-panjakana atokisan'ny vahoaka sy tokisan'ny vahoaka dia tsotra ihany mila olona tsika lany tamin'ny mangarahara sy ny madio. Zany hoe ny fifidianana izay ho avy manaraka eo mila fifidianana madio ary eken'ny rehetra zany hoe ny lalam-pifidianana mila averintsika. Ny fanendrenan'ireo mpikarakara fifidianana mila averintsika. Ho avy ny fikaonan-doham-pirenena anavaotsika ny lalam-panondrenana, anavaotsika ny lalam-pifidianana, anavaotsika n'ireo mpitantana rehetrarehetra. Lany ara-dalàna ny loholona anankiray tsy manana devoir amin'izanizy izy ka anankibaiko satria izy lany ara-dalàna. Fa ny olana ane dia be be ny olona tsy lany haitsika zany fa nanao deal nanao pacte tamin'izay mpitondra tany aloha tany dia natao lany dia tsy maintsy manaraka baiko hany ka tsy crédible ilay olona tsy manana ny ambarana izy fa manaraka baiko fotsiny dia ilay androm-panjakana no voakihana. Ny anteny miram-pirenena no androm-panjakana mpanao lalàna hiasa ao amin'ny parlemanta. Jaivona nilokaloka ny mpitondra teo aloha fa hofoanana ny anteny miran-doholona ho fitsitsina ny teti-bolam-panjakana. Tsy nataony anefa izany rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izy ary nampidiran'ny olona ameno ity androm-panjakana ity aza no nataony. Niaraka tamin'ny teti-bola tsy ny fanalavitra tamin'ny teo aloha ary niova matetika ny filohany noho ny kajikajy politika ny fitondrana Rajoelina. Tsy fanaovana fifidianana fotsiny demokrasia fa mitaky androm-panjakana mahaleo teny, fitsarana tsy miangatra fitantanana mangarahara, fahalalahana maneho hevitra rafitra mpanara-maso mahaleo teny. Io no isan'ny navotran'ny filohany antoko malagasy miara-miaingy nandritra ny fivoriana iraisam-pirenena izay no karakarain'ny IDC CDI Afrika tany Paris ny Antsiprian'izay. Nandray anjara fitenenana tamin'ny conférence internationale no karakarain'ny IDC CDI Afrika tao Paris renivohitry Frantsa amin'ny mahafiloha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga sy filoha lefitry ny IDC CDI Afrika azy i Ajo Andrenanarivelo niaraka tamin'ny docteur Todzara Désiré mpandrindra ny MMM Europe. Nifantoka tamin'ny demokrasia aty Afrika ny adevitra ka no amafisin'ny filohan'ny MMM tamin'izany fa tsy fanaovana fifidianana fotsiny ny demokrasia fa mitaky androm-panjakana mahaleo tena, fitsarana tsy miangatra, fitantanana mangarahara, fahalalahana maneho hevitra ary rafitra mpanara-maso mahaleo tena. Nasongadiny ihany koa ny andraikitry ny tanora amin'ny fanorenana demokrasia matanjaka sy maharitra satria maranisa izy ireo ary loharano kely lehibe amin'ny fanavaozana ka tsy tokony ho mpitazana fotsiny fa ho mpandray anjara feno amin'ny fanapahan-kevitra politika, sosialy ary toe-karena eto amin'ny firenena.
atomboka tsy ho ela ny hetsika fanaovana fikarohana sy fanadiovana kabeny adina amin'ny fampidirana jino tsy ara-dalàna sy ny osoka amin'ny fampiasana herinaratra ho ny tale jeneraly mpisolo-toerana eo anivon'ny jirama ny tenan'izay nidy ny fotony teny sonerana tamin'ity androan'ity nanome baiko etitra ny tale jeneraly mpisolo-toerana omena herinandro ireo tokantrano manampiditra jiro tsy ara-dalàna ary koa ireo mpiasa eo anivon'ny jirama izay niraitsy kombakomba tamin'izany mba analana ny sitrapo ireo fampidirana tsy ara-dalàna fanambarana teny sonerana nandritra ny fitsidihana teny an-toerana rehefa tapitra io fiampitaon'io atao ny fanaraha-maso sy ny fisafona manokana ary izay tratra dia ampiarina amin'izy ireo ny lalàna amin'ny feny alatra sy ny osoka misy tonako saintsika rehetra raha izay branchement illicite na pikazy nataonareo tany ambadimbadika tany na namanareo notra zany dia andao esorina zalahy tonga eto dia tena mamafalatapatra manao tabla razy a zany dia mijera dia miainga amintsika mifampatokotsika amin'ny fanarenana ty jiramaty anomboka ny ratissage hatrany amin'ny lavatrany olona tsirairay mety zay aiaina sy mety efa misy fomba moa zany afana midetectean'izy dia andeho atao zay zavatra tombanana ho anjaton'ny lavitry sariary isan-taona ny fatiantoka teraka izany ho an'ny jirama akoatra ny fatiantoka arabola dia manimba ny kalitaon'ny famatsiana herinaratra ihany koa ireo alatra ireo satria mampahazo vahana ny fahasimbany ny tambazotra ny fitsinjarana mena anarina an'izy dia amerina an'io zany no anisany zay zany amerina an'izay zany no tena ataoko hoe vaindohan-drarahako eto dia zay dia atsoko ny famezatanatsika rehetra tonga dia miteny anareo hoe amina matabatra madio fa fatsika dao zany rehetrarehetra dia eo tsika manomboka an'izy dia tsika tsirairay ireo zany za nahazo iraka anarina jirama dia maniraka anareo rehetrarehetra koa zany amin'ny tale jeneraly ny jirama anarina ny jirama dia samitsika manao ny andraiky tandrifatsika tsirairay any tao anatin'ny telo taona farany folisanjaton'ireo mpanjifa no ady adiana no hita fa manao halatra na osoka manamafy ny politika zéro tolérance ny fitantanana ny jirama tsy mizahatavan'olona na andraikitra atao lahara-pahamehana ny fitsinjarana herinaratra sy rano ao anatin'ny fanajana ny lalàna ny mangarahara ary ny fandraisana andraikitra iombonana vaovao ny fahasalamana vetivety mitombo hatrany ireo voan'endrana rajako eto Madagasikara amin'izao fotoana izao nahitana tranga ina 7 malika roa vao marina teto Analamanga araka ny taditry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka araka izany 4 ireo tranga vao marina ary 2 ireo tranga ina hatramin'ny atombohan'ny valanaretina ny volana Desambra 70 ihany koa ireo sitrana ary nivoaka ny toeram-pitsaboana raha ny taditry ny ministera fahasalamam-bahoaka trany fadinireo fitondrana ny fandimbony ao melaka ho ny sehatra andraisan'ny tanora rehetra andraikitra avy any an-toerana ampolo taona ny nampanenona lakolosy momba ny fanamboaran-dalana miazo any mainty rano fa tsy nisy ny ainoko mananteny ireo mponina amin'izao firosoana amin'ny fanavaozana eto amin'ny firenen'izao onona saina no mitaritra ny antsiprian'izay andavanatromenan'ireo mponina sy mpilarahara any mainty rano ny lalana toy izao efa ampolo taonany maro ny fampanantenana hatramin'ny fitondrana ireo engin entina ilazana fa ho amboarina ny lalana fa io iara-mahita mandrakandroany io hoy ny fikambanana satra na ny sehatra andraisan'ny tanora rehetra andraikitra avy any amin'ny faritra melaky fa ny faritra melaka anisan'ny faritra zay farana indrindra amin'ny resaka fampandrosoana tafiditra anatin'izany resaka lalana anisany tena ratsy lalana indrindra ny faritra melaka raha oharina amin'ny faritra hafa zay misy eto Madagasikara raha tsy resaka atsika le mampifandray ny faritra io amin'ny faritra hafa na le lalana ao anatin'izany mampifandray ireo distrika 10 ireo tena ratsy tanteraka ary tsy vitany ratsy fotsiny fa miampy tsy fandriam-pahalemana ihany koa ka zay indrindra mahatonga zay manao an'izao karazan'ny fampanenona lakolosy zao mba hijery ny faritra zay misy anay io ohatra raha samby ex province Majunga raha tsika malala ny faritra Sofia efa manana université maro any Mandritsara ny Antsohi ohatra zay ny faritra Betsiboka fa ny faritra Melaka treto ny trano zay anaovana an'le université fa vita fa ny fanombohan'ny asa fampianarana zany mbola tsy hita zay tokotanina na eo azy zay faratsy ny lalana sy ny tsy fisian'ny université mpanjakana izay ty sy mazoto mampianajanaka ny ao amin'ny faritra melaka raha ny fanazavana hatrany anatin'izao fanavaozana eto amin'ny firenena izao manaitra ny fitondram-panjakana izy ireo
araky ny vina napetraky ny fikambana dia tsy tapaky ny magnaraky ny fivoaran'ny toetra raha eto amin'ny tany sy ny firenena izahay ary tena sary-piaro amin'ny fanapa-kevitsy atao na raisina ho an'ny faritsy melaky maha eto izahay dia mampafantatra ny rehetra ary manamafy fa tsy ekenay ary tsy ekenay ny faniliana ny faritsy melaky eto amin'ny firenena indrindra fa ny fanaovana tsinotsinona ny zanaky ny faritra ao amin'ny taniny mino sy manantena izahay fa ity taona vaovao 2026 ity no hitondra fitoviana eo amin'ny samy faritra ary fanomboana anarina ny lesoka rehetra izay misy hatr'izay tao amin'ny faritsy melaky manana tanora olona manana traikefa koa ireo zoky ireo ray aman-dreny misy maro ny manam-pahaizana sy ny mahafehany ireo andraikitra rehetra reo. Isan'ny nambaran'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara farany teo taorian'ny fivoahan'ny tany ivelany ny filazana fa misy orinasa vonona hiariasa amin'ny fanjakana eo amin'izay fanamboaran-dalana izay ka atao laharam-pameana amin'izany ny anamboarana ity lalana ity andrasana ny fanatanterahana izany ka ho nofiratsy sisany toy izao rehefa ho an'ny maintirano. fa irosona ny fanitsina ny didi-panjakana ahafahana manokatra ny sehatry ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara ho ny minisitra tompon'andraikitra tamin'ity androan'ity aorian'ny fanalalahana orinasa miisa telo no efa naneho ny fahavonona ny handraharaha eto amintsika isy ny fifananana eo amin'ny telefonia mobile sy ny internet onona saina no mitatitra ny antsiprian'izay. Miisa telo ireo orinasa mpandraharaha efa niaona tamin'ny fitondram-panjakana ankehitriny naneho ny fahavonona ny sehatra eo amin'ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara na telefonia mobile na internet ny fanomezana tolotra avy amin'ny zanabolana. Fa mbola misy sakana maro be tsy ahafahan'ny mpandraharaha miditra eto Madagasikara tsy voatery hoe mpandraharaha avy any ivelany ihany mety misy ihany koa ny start-up eto Madagasikara te hisehatra any ambanivohitra any izy mety te hizara internet te hizara réseau mobile fa tsy afaka izy no lalàna zay manery anazy io ohatra zao hoe raha misy opérateur anankiray te hiditra eto dia tsy maintsy izy efa présent any amin'ny firenena anankifolo ary manana client 100,000 sarotsarotra ho an'ny start-up misy in'izany dia io no baiko ny filoha hoe esorintsika io amavantsika io ahafahantsika manokatra ny fifaninanana tena izy. Eo am-pantsina ny didi-panjakana ahafahana miroso amin'ny fanalalahana ny sehatry ny fifandraisan-davitra isy ny fifananana azo ny malagasy tombony amin'izao ny ministera ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra ny posta ary ny fifandraisan-davitra raha ny fanazavana hatrany ankoatra izay irosona ihany koa ny fanapariana ny fisitrana ny teknôlôjia vaovao any amin'ireo toerana mitokamonina ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana ny fotony amin'ny alalan'ny tetikasa smart village. Anazy moa zany ny herinaratra azo avozina zany dia sy ny satelita dia tsy manakana ntsony na aiza iraky Madagasikara tsika manao an'io projet io. Tanjontsika zany any arina any araky ny programme général ny fanavaozana ny République raha ohatra zany ianao angataka état civil dia efa tsy mandeha ny am'brotsony ianao fa faranao amin'ny telefona le izy mety azo atao mampifandray an'io amin'ny poste dia ny poste no manatitra anazy any atokantranonao mba hahafahanao manana an'izay anefany efa miasa ny fanjakana zany aty amin'ny ilany manangana ny infrastructure rehetra sy ny base de données fa le olona mihitsy aloha mila omena fitaovana izy dia ampianarina anazy ny mampiasa an'ilay telefona zay zao nitatsika eo amin'ilay smart village teo mahery ray alina amin'izao ny isan'ny olona misitraka ity tetikasa ity any amin'ny tontolo ambanivohitra ary vinany amin'ny tombo itaremarikio amin'ny fampiasana ny ahitao arakajy mirindra sy ny fifandraisan-davitra tsisy ny toerana mitokamonina eto Madagasikara. Mitony antsojay sy ny raha matahora atao amin'ny mponina ao Marotaky commune Morombe amin'izao fotoan'izao ka mampitaraina ny mponina esorina amin'ny tany nohajariny sy nivelomany tao anatin'ny taona maro mponina ka isan'ny tomponantoka amin'izany ireo olom-boafidy solitena mpanjakana sasany ka etao Andriatsilavo. Miainana tebiteby sy fandrahonana ny mponina ao Marotaky fokotany Isosa commune Morombe amin'izao fotoana alain'ireo manam-pahefanana sasany ao Morombe ankeriny ny tanin'izy ireo ary misy fandroahana ireo tompotany ihany koa nandritra ny fotoana nanamboarana ny lemakim-pamangoky raha tsy ahivina no nanomboka ny disadisa nalain'ireo mpitondra fanjakana ao Toliary teo aloha ankeriny ny tanin'izy ireo ary olona maro no nahiditra ponja tamin'izany fotoana isan'izany ireto fianakaviana ireto.
Ginadagada rahay tin'olo eo amorombe migada tao rahay nindahy telo lahy hamonto telo lahy tapisoa maty nireda aminay mengan'igny tin'olo ndraiky rahay mbo magnagny agny koa re vototsy bakao fa mavozo rahay ananiky zao fa lomay olo iaby ny tragnonay arahay iaby ny tragnony ndraniketsanay mpandefarevozozy disiky lomandroza amin'izao fotoana mbola mitoy ny atsonjay ataon'ireo mpitondra ao Morombe makankery n'ireo tany noajarinim-ponina avokoa miainga avy amin'ny sefokotany ny be ny tanàna sy ireo tolotena mpanjakana samihafa ka anaovana antsoavo hoy izy ireo anrazana io alany président fokotany alany mera farany amizay rahay mandeha ny gnainay aminareo atoy fa manao fangataha le rahay aminareo be nay ato mba hitodika anay amin'io ka mahazo anay io ny raha misy anan'izao eo ao mera magnetsany ny tany vitanay sary ao président fokotany magnetsany ny taninay vita sary tsy agnohatsy magnivarinay fa vita ketsa mbo hitsakitsay disy koa satria isiandreo ny andreo vaovao zao gn'eo alagny tragnonay ho dora bolo ka izay gn'agnandesanay ny gnainay aminareo atoy mirepirepy rahay fa tsy hitanay ny tragnonay alieko roa iaby ananiky zao rahay eto zao fa matahotsy rahay nilay aminareo fanjakana ka ankekiny rahay tolihonareo satria fataitsany gnainay hanenty any taninay io ao fa anareo koa magnandesanay ny gnainay hanagnanay ny taninay mainty molaly tsy hevina trany tokantrano manodidina ny 9 no mivelona sy mamboly amin'ny lemaky mpamangoky nisy ny fanararaotana nataon'ireo tompon'andraiky mpanjakana teo aloha ka namatika ny fifanarahana natao araka ny fifanarahana voalohany niaraka tamin'ny bad dia miverina amin'ny tantsaha ny tany aorian'ny fanajariana atao fa ny 500 isan-jato ihany no any fanjakana nisy tompon'andraiky tranamadika nefa izany tamin'ny fitondrana teo aloha ka ny 500 isan-jato sisa no omenany tantsaha izay efa nanajary sy ny velona tamin'izany tany izany tao anatiny taona maro fa ny 570 isan-jato lasa ny fanjakana tranga izay nampitaraina ny tantsaha sy nanaovan'izy ireo antsoavo tamin'izany fotoana mbola mitoy ankehitriny izany fanararaotana izany ka mila fijerena akaiky hoy ireo mponina manao antsoavo mialohany idirantsika ao anatiny adoka fo vetivety fantatra ihany koa amin'izao aly zao fa nadirina ponja eny amin'ny fonjany mery-tsy atosiko zao aly zao ny generaly Ravalomanana Richard araka ny fampitamba avao avy eo anivony ministera ny fitsarana hoe zahantsika ho ampitaina miandalana atao anatiny fampalalamba avao arakaraka ny fivoarany ataontsika hoe fanampana zavana sy ny fanambaovao azo mifandraika amin'izay mo makasika ity vaovao ty dia izay ihany koa no entsika misety vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ataovy mamiratra kokoa ny fety ararotondray ary promo Noël kalita mandona be sady misy cadeau hatramin'ny 1 amin'ny 3 janoary 2024 mividiana gamme ZTE A36 A76 4G sy A76 5G dia mahazoka to support téléphone na sac banane na écouteur sans fil miampy câble USB 3 en 1 miampy bonus 5 GB zao izany rehetra izany manomboka amin'ny 269 000 ariary monja araroto fa mandalo mora eny amin'ny Astor ny fotoana yes. Atombohy ampilaminana ny andronao. Mahatoky tena kokoa. Foana ny ayay, miainaka alalahany. Malefaka, mitroka tsara, mampahazo ainy. Ferty, mampilamina anao amin'ny fotoana rehetra. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires,
stages et visites d'entreprise chaque année. Possibilité de bourse d'études à l'étranger. Cours de chinois mandarin gratuit. Internet illimité et haut débit. Diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix. Paramédicaux, gestion et management. Droit, commerce et marketing. Communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-bavao amin'ity ala ity omborono ny fampiarabandro taranaka avy ao Maroafo commune Samifa district ny Vangaindrano to Majanga amin'izao fahatratrara natao mbavao zao tanjona ny anamafisana ny firaisakina sy ny firaisatsainy taorian-tsifisiny ny fifampiarabana miaraka nandritra ny taona maro fiaraha-mikorany izay nany tanana ny mpikambana ihany koa avitrika amin'ny asa sosialy Christian Andriamihery Kolomajanga amboho mpiaonany taranaka maro afo ao anatin'ny kibory iray amin'ireo kibory folo mandrafitry ny commune Samifa ao anatin'ny districtny Vangaindrano izay mila ravinahitra eto Mahajanga ireto nanao fifampiarabana tratra ny taona 2024 omaly alahady fa 7 ny volana janoary 2024 teto Tanamboatsy Rano Ambony tanjon'ny fikambanana ny ahafahana mifanampy amin'ny sarotra raha sanatrika misy fahafatesana ka ahafahany tompokavana mitondra ny razana mody amin'ny toerana izay hatoriny raha hatrizay ity pikambagna ty ma zany dia zavatra olo kobory raiky e tena tompony pikambagna fasana raiky zany ia fasana raiky io zany nagnombana hoe asika isika anao fety mba anao bonane mba hiara isakafo mba anao nofokena mitampihavanana eto tana ambony adoana eto zay ny manao fety ka nohony zany io marafo zany io sangpa io fa kobory zany ty nagnano fety ty ka za zany manetana le olo tokony hiditra ty na hiditra ty amika magnano marafo dia magnatohany misesy hola na babany pele zay zany nanarako eto zany bronay eto tanambony adoana eto afaky manato anao tompoko sy hoe Mazanga ihany zany ny tagniko fa gnane Mazanga zao tena mandeha tsara le tazona nagnamboarany ty fikambagna ty ma zany dia sisy resaky tazona hafahafa fa resaka fandivegna aina malevo mandefa faty makany Vangaindrano zay zany le tena fototsy ny kambagnanay fa hoe nono hoe tamboavao gn'andro dia nanao an'izao fety zao zay tompoko omborono ny fampizarana ho nofokena amin'ny tampihavanana ka ireo rehetra ara-dalàna tao amin'ny fikambanana dia samy nahazo hena manta sahabony rokolao avokoa miampy zava-pisotro mamy lehibe sy kely iray miaraka amin'ny biskuit ankoatra ny hena masaka izay niarahany sakafo tao anatin'ny totoreboky ny mpianakavy ka tsy adinin'izy ireo no nanolotra ny vody hena ho an'ny babany pele mivady angadina anana sy vinahitana namorona ny fikambanana ka nampiroborobo azy tahaka zao solombodako kididakidy izy igny fa efona zanaky marafo rehetrarehetra magnampy anazy hoany isika nagnano an'ity vonaneny marafo ty misaotra besaka anareo rô ampanaraha vava ampananganaka ampanaray aman-dreny ampananana lahy misaotra besaky rô lonky teo agnanosika isatao feno afaliana ny rehetra lanonana izay nanasana ireo koboro hafa ao anatin'ny commune Samifa amin'ny mahasamy iray fikambanana azy ireo ao anatin'iny districtny Vangaindrano iny zary lasa fahazarana sy fombafomba sisany fiarabana na ao an-tokatrano na iny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao misy lanjany ary isan'ny fototra nampirindra ny fifandraisany malagasy ny fiarabana ka tokony ho averina nampirindra indray ny fiarahamonina izay no resahana ato anatiny Kopenao ho any Androany ity zanam-pandarana ity izay anjara brikety ny Kolo TV FM amin'ny fanabeazana olo-pirenena onona saina Kopenao miarahaba teo amintsika malagasy zava-dehibe loatra ary tena raha tsy mahatanteraka an'izany dia ohatrany hoe tena tsy mahalala fomba faratapony
anisan'ny tena mpibediny zandry sy ny zanaka kely indrindra sika raha hoe tsy mba malala mirabolona mampalahelo anefa fa amin'izao vanandro ainantsika izao betsaka ny olona tsy mahay miraba tsy le tsy mahay miraba ihany fa betsaka koa ny tsy mahalala ny hoe lanjan'ny araba inona ny lanjan'le araba dia hoe avy natorina andritry ny alina dia arabaina ny maraina mpianaka mpivady mpianakavy mpiray trano mpiray vodirindrina dia mitatra eo amin'ny fiarahamonina fakahita any amin'ny sehatra rehetra any ampiasana any ampianarana ary eny amin'ny toerana rehetrarehetra zay ale dia mifampiraba satria maninony misy olona zany zao lazaintsika atsy tena tsy namantsika ntsony ranona fa nandao antsika alina izy nefa vao maly ary iziny tsy naninona maly ariva zany hoe tsy hainao zay mitranga rehetra mandritry ny alina dia maraina fampirary soa fampiraba fa nahavita soa ny alina ny fo indray tamin'ny maraina vaovao nahazo hery sy tanjaka nahazo aina hoety miatrika ary indrindra amin'izany afaka mifankahita sy fampirary soa amin'ny rehetra hoe manahoana nareo fanontany fahasalamana ny atsika amin'izao mazy dia manahoana bonjour dia bonjour tsisy hoe inona ny maninona sa ahoana ny ahoana manahoana ny fahasalamana salama ve dada manahoana neny mety tsara ve inona ny tsy milamina sao dia marisarisa sao dia zao dia asiana firarintsoa mazava miaraka aminy mangatsiatsiary manareta soa ary mitombo be ny fahasalamana ary aza manambe ary tena miaraka amin'ny arahaby zany amintsika gasy le izy tsy tenenina maina be fotsiny hoe manahoana nareo dia marary fa resahana amin'ny fomba mihaja tsara ohatra ny manao tsy dia metimety ohatra ny malaindaina kely fa asa ohatra ny manao mafanafany zany dia inona indray le ataontsika manoritorohevitra raha sery vitanana malaza minoana vatotra koa kanefa raha hita fa miatra manaina dia mba jereo ihany fa ataovy mafanafana ny rona koa dia rehefa vitsy zay mbola ohatra misy kabary kely zay re miaraka ary andeha ho aizy izy zany satria mifankahita andeha kely akariananina ohatra zao eny fa dia mitondra matavy mampamangy amin'ny ankizy any mirary fahasoavana ho an'ny rehetra tateraso matsary mahomby azy mirary tontolo andro finaritra mba jereo nge ny lanjany zany raha ataoko anaty farankisosina inona dolo zany rehetra zany tsy hodrano zany tsy hodrano mampirindra ny fiarahamonina mampilamina ny rehetra hitanao fa na ianao ary mba mavitsibitsika avy eo mandeha miala sy misaraka eo amin'le olona na azy tsy hodrano raha tsy mahatateraka an'izany tsika dia ohatrany hoe dia tena tsy mahalala fomba manahoana sady ararotiko ny zandry olona no miarabany zoky fa ny zoky no manolotra tanana raha te handray tanana anao izy fa tsy ny zandry no manolotra tanana melony zoky zay zany le mahizy antsika ka resahako aza atao ambany zavatra tompoko ny fiarabana ny firarintsoa ary ny tsodrano kopinao zay mivoaka tamin'ny fahanginana ny mponina tao amin'ny komuna Mbomangarovo izay ahitana fokotany 2020 volana vitsy taorian'ny fihongana ny fitondrana Rajoelina isan'ny nanimba fiariana maro ny fanotofana tany nandritra ny fitondrana teo aloha teo ihany koa ireo olana samihafa tsy nahitam-bahaolana hatreto izay anaovan'ireo mponina Antsoavo amin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao Entsora Soarymalala. Olana maro no sedran'ireo mponina amin'ny komuna Mbomangarovo araky ny nambaran'izy ireo tafiditra ao anatin'izany toy ny fanotofana tany maro nanamboarana ny autoroute izay namotika fiariana maro ary tsy nisy toy ny intsony eo ihany koa ny tsy fisian'ny jiro ao an-toerana izay tsy norarahin'ny fitondrana teo aloha na dia efa nisy foana aza ny fitarainana natao maizina potitry ny mazava izahay hoy ireo mponina. Eto anatin'ny toerana misy anay nanaovana an'ity resaka autoroute izay tsy mbola nahazo ny anjarany avokoa na ireo tompon'ny tany izay efa misy marary malemy mihitsy aza ny ampandriana mbola tsy voajeriny amin'izy io miantso ny tompona andraikitra amin'izany izahay satria tena anisany fanapotehana ny fiarian'ny sasany izao resaka lalana natao izao satria mivela ao anatin'ny fambolena ny sasany ekeny misy ny mivelany anatin'ny fisehatra hafa eny amin'ny vilina ekeny izay ary anisany tenenako ihany koa fa ny lalana izay ety aminay hapotika manomboka eny amin'ny sampanana Mbomangarova miakatra makety indrindra ny jiro tsy manana jiro ane na ny komuna anay ary tsy manana jiro mponina maizina potitry ny mazava izahay dia mangataka mihitsy ny fitondrana iantefany izao resaka izao
jereo mihitsy ny Ambohimangarova fa natao atsisiny hatramin'izay. Anisan'ny olana lehibe sedrain'izy ireo ihany koa ny tsy fisian'ny fototra-avitrasa sy fampananana asa ireo tanora ao an-toerana na dia misy aza ny fampiofanana maimam-pona kanefa tsy afaka misitraka asa izy ireo noho ny antony maro. Eo amin'ny resaka asa indray maro izahay ny tantsaha ety amin'ny commune Ambohimangarova ary betsaka ny tetika asa efa mivolavolaina ny tantsaha ho atolotra eo anivon'ny commune eo anivon'ny Antafa dia eto ampamolavolana izahay dia mangataka izahay ety amin'ny commune Ambohimangarova mba hanomezana tolotrasa ho anay mba ahafahanay mivelatra indrindrindra ho anay tanora. Izahay betsaka ny ofana nefa vitsy ny fototra-avitrasa ety amin'ny commune Ambohimangarova. Manoloana ireo olana ireo dia nanatanteraka fivoriana ireo zanaka Ambohimangarova ao anatiny Antafa ny fanakalo hevitra na mahana ny olana misy napita afatra tamin'ny fitondram-panjakana zaradio sy natao toy ny tsy nisy izahay hatr'izay ka mangataka ny jerena manokana ny marary anay vahoaka ponina ety ho izy ireo nofaranana tamin'ny fizarana koba ny fionana izay marina fa Ambohimangarova fokontany mantsa anoho ny atombohan'ny koba ara-tantara izay lasa malaza amin'izao fotoana hoe koba nan-talata ary koa fanolorana solom-body akoho ireo ray aman-dreny feno 100 taona mahery tao amin'ny commune. Sehatra sa mamelona ankonana maro ny fikirakirana tanimanga sy ny vokatra azo avy amin'izay. Ny asa avy amin'ny tanimanga izay saika maro mpanjifa ihany koa indrindra ny vokatra fanao haingon-trano sy ny maro hafa. Manano sarotra ankilany fitadiavana ny akora amin'izao fotoana ka mampitarainy ireo mpisehatra. Mahakasika izay indray araka izany no entina aminao atao anatin'izany ampandaharana hita tsire ho an'ny androany. Manana anjara toerana lehibe ny vokatra azo avy amin'ny tanimanga eo amin'ny sehatry ny asan'ny tanana. Sarotra ary mihavitsy nefa ny tanimanga amin'izao fotoana anoho ny fiovaovan'ny ny toetry ny andro. Ao ireo manafatra fa ao ihany koa ireo midina eny amin'ny toerana ahitana tanimanga mafy izay tsy misy afa-tsy toerana telo raha ny fanazavan'ny mpivarotra. Samihafa ny tanimanga fanaovana haingon-trano sy ny tanimanga fanaovana biriky raha ny fanazavana. Ny ampiasaina azy zany dia miainga avy amin'ny tanimanga ihany nefa amin'izao ny tanimanga zany divoky ny rano ny tanimbary dia sarotsarotra mihitsy ny raha tsy hoe ny volana me any zany na juin ihany vao mahita tanimanga tsika satria any vao ritra ny rano fa avy nanaovana biriky zany zao dia tsy azo anaovana ny tontsony satria efa malemy zany ilay tany angalana an'ilay biriky. Ilay tanimanga tena anaovana an'ity zany mbola tsy nikitihana biriky mihitsy no anany eny amin'ny tanimbary. Fa misy karazany anankitelo zany ny tanimanga. Misy ny tanimanga any Rivomamo, dia misy ny tanimanga any Ambatolampy ilay fanaovana vilany zany, dia misy moa ny tanimanga eto amin'ny ampovoantany eto amintsika eto. Faritra misy ireo zany no tena tsara ny tanimanga. Betsaka ny zavatra vita avy amin'ny tanimanga. Mivoatra manaraka ny vanim-potoana ireo modely ary miankina ihany koa amin'ny zavatra takiana ireo mpanjifa. Miankina amin'izany ihany koa ny vidiny. Manodidina ny R1,00 hatramin'ny R3,00 ny vidiny ary miankina amin'ny habehany. Be tokoa ny zavatra vita aloha amin'ny tanimanga, tena betsaka zany. Azo anaovana zavatra be da be izy eny fa na fandrindriana volamena ireny ary dia tiana tonga dia tavy amin'ny tanimanga no anana azy. No famoahana anazy fotsiny dia hoe amin'ny loko fa ny tanimanga dia mitovy daholo. Dia efa betsaka modely azo atao, misy efa mitondra modely hatrany ny olona mazany. Efa betsaka mihitsy mampiasa an'ireny vilany mofo vita amin'ny tanimanga ireny amin'izao. Tena misy endrika samihafa samy manana ny karazany mihitsy zao. Mandalo dingana maro vao mahavita vokatra iray, manomboka amin'ny fakana tanimanga hatrany amin'ny famolavolana azy. Maharitra herinandro eo ny fahavitany arakaraka ny modely entin'ireo mpanjifa sy ny toetrandro ho iatrany ireo mpivarotra. Alaina eny tanimbary ny tanimanga dia mbola ahanao aty an-tany eto, dia zay ianao vao manomboka anazy ao anaty barika, totonao anaty barika, zay ianao vao mamolavola azy, zay ianao vao manao anazy eo ambony akalana, manao anazy ohatr'izao, dia zay vao atalatalana ny roa andro. Tena misy machine mihitsy, raha tsy machine tsy mahavita an'izao. Zao le qualité le malama ohatrany finition. Machine manao an'itony mba tsy tsana amin'ny tongotra dia pressena amin'ny tanana rehefa treo. Malagasy ny akamaroan'ireo mpanjifa io hatrany izy ireo. Ny amafiny sy ny ateza no itiavan'ireo mpanjifa azy. Maharitra efa taona io ny vokatra iray raha toka voakajy tsara. Araka izany, tsy latsa-danja ny vita malagasy ary manana ny anjara toerana lehibe eto amin'ny firenena hoy ny mpanjifa.
efa mpividy ety loha za dia tsara mbola misy zao efa mbola tsy vaky tena hoe tsara tena tsara dia tiako zany ohatra hoe na zatra mividy ara-malagasy zany tsy ny vahiny ihany. Raha ny fanazavana trany miteraka fatsianaka ao ireo mpisehatra ny tsifisiny ny tanimanga mafy ary indrindra ny fahampitiana eo ampanamboarana izany. Anisany manome lanja ny harem-pirenena anefa izy ireny ka ny fanohanana sy ny fanomezana sehatra azy no mampiroborobo azy ka tsy andrasana ireo vahiny. Ireo vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany indray nondao rahantsika vetivety. Tony mazatry ireto indray ireo vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV androany. Aline ary maniry ampiasa vola eto Madagasikara ireo orinasa vahiny taoriny dia ny filohan'ny fanavozana tany Afrika Atsimo nilaza ny tenany fa misy opérateur vahiny vonona hisehatra amin'ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara. Misy amin'izy ireo no fantatra fa liana amin'ny resaka telefony mobile raha misy kosa ny mikasika ny anome tolotra amin'ny alalan'ny zanabola ho an'ny Madagasikara. Ny filohan'ny fanavozana izay efa nilaza ny tokony tsy hisian'ny monopolisation eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra eto an-toerana sehatra isan'ny mampitaraina ny ankamaroan'ny malagasy. Anisan'ny nisongadina tao amin'ny pejy ihany koa 2.10 metatra ny ahavon'ny sisony eo amin'ny maridrefiny ampitatafika niakatra ohatra 10 metatra izy tao anatin'ny 420 ora ary mbola iakatra ao anatin'ny 12 ora 3 metatra fampitandremana manambana miloko mavo 2.12 metatra ny ahavon'ny ikopa eo amin'ny maridrefiny bevomanga niakatra ohatra 17 metatra izy tao anatin'ny 420 ora aka mbola iakatra ao anatin'ny 12 ora 4 metatra ny fampitandremana loza manambana miloko mavo. Zazavavy kely iray no hita faty tao anatin'ny dobo tao an-dranon'Andriana Ambohimalaza omaly alahady maraina nahitana tsindrona antsy ny tendany ary voamary ny mpitsabo nanao fizahana fa naolana izy ny alohany namonona azy ny rahana nandeha naka rano izy ny sabotsy tokony tamin'ny 4 ora tolakandro teo tsy niverina nefa ka nitady azy ny fianakaviany ny kapany sy ny bidon nentiny anefa no any hita teny ampatsakana nampandreny zandary tao amin'ny toboparitra Ambohimalaza ny fianakaviany ka niarany katroka tamin'ny fokon'olony ireo zandary. Lehilahy iray nampiayay izay mpiambina eny an-toerana no voasambotra voalaza fa efa nanao fihetsika hafahafa tamin'ny zazavavy afisy talohan'izao nahitana profy ihany koa teo alohan'ny tranony toy ny silipon'ity zazamaty ity ary antsy iray sy fonondana sa minisra. Dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Olona 7 farafakely no maty loza an-dalamby tany Espagne. Fiaran-dalamby aingam-pandeha ampiasain'ny kompania iray no niala lalana omaly ka nifatratra tamina fiaran-dalamby hafa iray nizotra teo akaikiny. Tafiakatra 320 amin'zato ihany koa ireo naratra ka 5 ahina ny ainy amin'izao fotoana izao. Nilaza amin'ny ministra ny fitaterana ny an-toerana fa sarotra ny hanazavana ny fomba nisehony loza no ny ampahany lalamby ny trangany loza vao namboarina vao aingany. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana amin'ity ality naizanaiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafa ao amin'ny rapitsondray ary veloma tompoko. Prime. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.